Riavako malala ao amin'ny Tompo ho aminareo any ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Natokana ho anao mihitsy ny famonjen'i Kristy. Natokana ho anao mihitsy ny famonjen'i Kristy. Zany no hitantsika misongadina mofinainan'io ato amin'ny bokin'ny Romanina toko 5 ny andininy 9 hatramin'ny andininy 11. Andeha ary aloha vakitsika izany teny izany amin'ny anaran'i Jesoa manao hoe: fa fonimbola tsy nanan-kery isika dia maty Kristy tamin'ny fotoan'andro hamonjy ny ratsy fanahy. Fa saiky tsy misy olona manaiky ho faty hamonjy ny marina, fa angamba hisy ihany ny sasany sahy maty aza hamonjy ny manao soa. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa fonimbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Koa maika aza ny hamonjeny antsika ho afaka amin'ny fahatezerany ankehitriny rehefa nohamarininy tamin'ny rany isika. Fa raha fonimbola fahavalo aza isika no nampihavaniny tamin'Andriamanitra tamin'ny nahafatesany zanany, maika ny hamonjena antsika amin'ny fahavelomany ankehitriny rehefa nampihavaniny. Ary tsy izany ihany koa, fa mifaly amin'Andriamanitra isika amin'ny alalan'i Jesoa Kristy Tompontsika, izay nahazontsika ny fihavanana ankehitriny. Ray Masino, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Natokana ho anao mihitsy ny famonjen'i Kristy. Raha miresaka hoe famonjena isika eto dia hazavain'ny apôstôly Paoly tsara ho an'ny fiangonana tany Roma, fa ny famonjena dia fitiavan'Andriamanitra. Andriamanitra tia izao tontolo izao. Tsy ilay Andriamanitra ho tiavina, fa ilay Andriamanitra nanao dingana mialoha ka efa tia izao tontolo izao hatramin'ny voalohany. Ary izany fitiavana izany dia notanterahany tamin'ny nahafatesany zanany ka nandatsahany ny rany ho fanadiovana ny mpanota. Ambara ary arak'izany fa natokana ho anao mihitsy io famonjen'i Kristy na ilay nahafatesany hamonjy anao io. Ambara eto fa fanapahan-kevitra madiodio avy amin'izy Andriamanitra ny hamonjy anao. Ianao izay mbola lavitra azy Andriamanitra, ianao izay mbola tsy nahalala azy akory, ianao izay mbola nilentika tany anaty lavaky ny fahotana mangitsokitsoka, tsy mbola nahafantatra azy, dia efa nandray fanapahan-kevitra izy hamonjy anao. Maika fa amin'ny andro ankehitriny efa vita fihavanana amin'Andriamanitra ianao, efa nitsangana tamin'ny maty Kristy, dia ambara fa ho anao mihitsy tandrifin''ilay famondrampon'Andriamanitra sy fitiavany mihitsy ianao. Manana anjara manokana avy amin'io Andriamanitra nanapa-kevitra ho tia anao io ianao. Tena ho anao mihitsy no nandefasana iraka manokana mba hamonjy dia Jesoa Kristy ilay zanaka malalany. Riavako malala, misy fotoana isika variana sy sondriana amin'ny
fiainana ankehitriny amin'ny fiainan'ny tany. Misy fotoana isika toa mbola miriary sy miliba amin'ny daniny fosy amin'ny rehaka maro amin'izao tontolo izao, nefa Kristy efa nanapa-kevitra hamonjy anao. Ianao mandeha mihodina etsy aroa fa neny Kristy mazava ny hamonjy anao ny tanjony. De mitady ny fomba rehetra Kristy, manao ny ainy tsy ho zavatra Kristy, nanao sorona ny tenany izy mba hatafiditra anao ao anatin'ny famonjena. Sabotsy masina ny andro anio, mialohan'ny hatongavana amin'ny vanim-potoanan'ny Paska, ny fiangonana de nisy fotoana nihevitra ity andro ity ho sabotsy mangina, izay takaritsika avy amin'izany fa vanim-potoana fisaintsainana lalina, vanim-potoana izay tokony hampangorohora ao anatin'ny foniny tsiraray avy, fa maty Kristy tsy noho ny amin'ny hafa ihany fa noho ny amiko sy aminao ihany koa. Maty Kristy nanolotra ny tenany tsy noho ny amin'ny hafa ihany fa noho ny amiko ihany koa. De anginao, andiny tenao, hieritreritra aho ndreo variana sy sondriana, nefa Kristy efa niazakazaka hamonjy ahy. Ao anatin'ny fahanginako de hibanjina ny mpamonjiko aho, hijery an'i Jesosy Kristy aho, fa tsy ho faty fotsiny izy fa velona koa ka hiara-belona aminy aho. Mahereza ry havana malala, mahereza ry fiangonana fa efa nanaiky ho faty Kristy ary anaiky mba ho velona ary anangana anao hiala amin'ny fahafatesanao rehetra koa. Ho an'Andriamanitra ireriany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra raitsotoho, lay efa maty nefa velona indray, lay efa nampiavana anay tamin'Andriamanitra, lay nanasa namafa ny fahalotonay rehetra. Mibanjina anao zahay ankehitriny ao anatin'ny fandiniha tena fatratra no ahafahanay ihany koa mandray ny famonjena izay vitanao teo amin'ny hazo fijaliana, fa tonga akaiky ankehitriny aminao Andriamanitra. Vavaka izay Tompo ho an'ireo izay tsy mpino, ho an'ireo izay tsy mahalala anao, ho an'ireo izay mbola lavitra anao Andriamanitra, ho an'ireo izay mbola tsy nandre ny filazantsara, ho an'ireo izay manakipy ny masony, manidy ny fony, tsy handray anao. Tompo, omeo anjara sahaza ho azy izy ao aminao Jesosy, ary voay ny varavaran'ny famonjena andraisana azy reny koa. Amin'ny anaranao Jesosy, anaovanay izany vavaka izany. Amen.